Salama tompoko. Mamy Bruna Aro Sandaniana ny anarako an'izay mbola tsy nahafantatra. Ah, Mpianatra teolojia. Mianatra teolojia aty ivelan'i Madagasikara moa izany izaho efa taona maromaro izay. Dia nisy présentation vidéo nataoko izay tam-pianaranay mahakasika ny teolojia féministe. Amin'ny teny anglais moa izany ilay izy dia ohatrany maniry aho izany mba hizara an'ilay izy amintsika malagasy. Dia izay no vita ilay présentation vidéo nataoko taty an-dakilasy moa izany dia mba asiana bonus kely hozaraina ho amin'ny malagasy izay liana ny amin'ny atao hoe théologie féminine, féministe. Ialana tsiny fa le PowerPoint en anglais ihany izany aloha no zaraiko satria tsy voadika amin'ny teny gasy izany le présentation fa ny fanazavana no ezahako atao amin'ny teny malagasy mba azahoantsika anazy. Tsy voatery hoe ho hazavaiko tsirairay araka an'le tena nanaovana an'le présentation koa moa izany ilay izy fa ataoko mifanaraka kokoa amin'ny contexte malagasy ny anolorana an'ilay izy. Voalohany angamba aloha tsara ampahafantarina ihany hoe inona kay moa ilay teolojia. Ny teolojia raha amin'ny fianarana raha amin'ny mahazatra ny be sy ny maro dia ohatran'ny hoe fianarana pastera, fianarana ho an'izay olona hianatra pastera. Fa raha ny tokony ho izy izany ny teolojia dia tsy ho an'izay olona hianatra pastera ihany no mianatra teolojia indrindra fa aty ivelany, fa ny olona rehetrarehetra dia afaka mianatra teolojia. Ny teolojia koa tsy terma ho an'ny kristianina ihany izy io, fa misy koa ny teolojia musulman, teolojia bouddhiste, teolojia ny jiosy, judaisme, misy karazany be. Ka ilay féministe théologie izany na théologie féministe dia arak'izay koa hoe tsy ny kristianina ihany izany no tompony ary tsy kristianina mihitsy ary no nanomboka an'ilay hoe féminisme fa niainga tamin'ny mouvement atao hoe séculaire, tsy niankina tamin'ny fivavahana izany ilay izy fa isan'ny nolazaintsika anatin'ny présentation moa izay. Dia izay no fampidirana kely fa hiroso avy hatrany amin'ilay présentation fizarana ny amin'ilay théologie féministe izany. Mizara enina le plan fa ny votoatiny moa no tena tiako zaraina misimisy kokoa amintsika fa tsy dia mifanaraka loatra amin'ilay tena nanaovana anazy tamin'ny original. Misy fampidirana izany izy io ilazako amin'ny ankapobeny an'ilay zavatra efa nazavaiko teo ihany, dia misy fametrahana anazy anatin'ny contexte n'ilay hoe maha-teolojia an'ilay féminisme. Dia avy eo ny mahazava-dehibe ny zavatra iainan'ny fiainan'ny vehivavy tamin'ny famolavolana ny théologie féministe dia ny méthodologie ampiasain'ny théologie féministe izany dia ilay critical theory izay, izany hoe tsy hoe mikritika hozy antsika malagasy fa mametra-panontaniana le fomba fikarohana izany, fomba fikarohana tsy avy dia mandray fotsiny ara-bakiteny na araka ny fahitana anazy fa misy méthode herméneutique moa ilay izy terme théologique fa ezahako hazavaina na dia tsy mianatra teolojia ary antsika tokony hahazo anazy, ezahako hazavaina amin'ny azahoantsika anazy ihany. Dia amin'ny maha-teolojia anazy moa izany dia misy teny ao amin'ny baiboly sy hevitra teolojika fonosiny ilay théologie féministe. Dia amin'ny farany misy teolôjiana vitsy kely ihany afaka zaraiko nanoratra momban'izy io,
fa ho antsika izay liana dia efa mba varavarana misokatra ahafahana mandalina bebe kokoa izany izay. Ezahako atao malakilaky ihany ilay izy mba hitsitsitsina ny connexion. Inona ary ilay hoe féminisme? Ny féminisme izany dia araka ny efa nolazaiko teo, mouvement séculaire izy io izany hoe tsy natomboka tao anatin'ny fiangonana, tsy nanomboka tanatin'ny fivavahana fa misy ny atao hoe féminisme nationaliste, misy ny atao hoe féministe moderne, ary misy ny atao hoe féministe radical. Ity féministe radical ity no tiako azavaina misimisy kokoa satria matetika io no henontsika voalohany. Dia vao maheno hoe féministe izany antsika dia ohatran'ny hoe resa-behivavy contre lehilahy izany féminisme izany. Izay ilay isan'ny féminisme radical. Ny féminisme radical izany le te hampitovy ny lehilahy sy vehivavy, nefa na manofana vehivavy ho ohatran'ny lehilahy. Tsy izay mihitsy ilay féminisme. Ny féminisme radical dia misy tokoa. Misy izany manao an'izay hoe tena mitovy ny lehilahy sy vehivavy. Lehilahy mahazo manambady lehilahy, vehivavy mahazo manambady vehivavy. Izany moa tena zavatra mbola fady amin'ny kolontsainantsika malagasy. Tsy any ilay féminisme. Ary io matetika anoheran'olona ny resaka féminisme eritrereto hoe ho tonga any amin'ny fifanambadian'ny mitovy fananana rehefa miresaka féminisme. Fa ny féminisme zavatra hafa mihitsiny. Misy koa mieritreritra hoe izany vehivavy féministe izany tsy tia lehilahy mihitsiny izany, miady amin'ny lehilahy foana contre lehilahy. Tsy izay. Na izany vehivavy féministe izany sarin-dahy. Tsy any. Izay ilay féministe radicaliste. Tena samy hafa ny lehilahy sy ny vehivavy. Ary tsy tanjona tratrarin'ny féminisme ny hampitovy ny vehivavy amin'ny lehilahy na hanofana ny vehivavy ho lasa ohatran'ny lehilahy. Isan'ny féministe radical koa ilay aty ivelany moa izany no misy an'izany hoe lasa ambany indray ilay lehilahy, lasa teo ambony noho ny lehilahy indray izany ny vehivavy. Féministe radical koa izany efa misy. Lasa ny lehilahy indray no asaina mihemotra mba hahafahan'ny vehivavy miroso, nefa tsy izay ilay izy fa miara-mandroso. Izay ny tanjona amin'ny féminisme. Mba tsy hisy mba tsy hisy victime izany fa samy mandeha malalaka na ny lehilahy na ny vehivavy. Tsy hoe miankina amin'ny lehilahy ny vehivavy na miankina amin'ny vehivavy ny lehilahy, fa samy namboarin'Andriamanitra ho indépendant. Tsy midika koa nefa izany hoe tsy mifampiankina, tsy mifampila, fa tsy mifamono, tsy mifanambany. Izay izany ny tanjon'ny féminisme. Fa ny féministe radical moa mihoatra ny féminisme tokony ho izy. Nisy vehivavy anankiray antsoina hoe Marie Daly izy raha ny famakiantsika anazy amin'ny teny malagasy. Izy io philosophe radical féministe. Tena lasa lavitra be izany ilay kritikany ka tonga hatramin'ny fanoherana ny baiboly sy ny kristianisma mihitsy izy satria tezitra loatra any amin'ilay fomba fanehoan'ny baiboly ny toeran'ny vehivavy. Isan'ny féministe radical izao izay. Fa ny féministe izay ho resahako eto izany dia ny atao hoe féministe amin'ny théologie kristiana. Fa na izany ary tiako ambara ihany, tiako faritana ihany fa tsy ny kristiana ihany no manao théologie féministe, fa misy koa féministe silamo, vehivavy silamo féministe, misy bouddhiste féministe, misy ny jiosy féministe. Izany hoe ireo féministe ireo koa izany tsy mikirakira baiboly amin'ny méthode féministe ohatran'ny féministe kristiana, fa ny silamo féministe zao dia mikirakira Coran amin'ny méthode féministe. Ny jiosy féministe mikirakira ny Torah amin'ny méthode féministe. Ny bouddhiste dia mikirakira ny
kanonan'ny bodisma ny baibolin'ny bodista ho raha ohatra ka amintsika kristianina zany antsoina hoe polycanon zay izy, pali ny famakiana azy, de ny pali indray no kirakirainy amin'ny fomba feminista. Inona ary izy ity? Atomboka antsika any amin'ny tantara le izy. Tsy ny fiangonana ho araka ny efa natsiboko teo no nanomboka anazy fa tany ivelan'ny fiangonana zany hoe resaka zo zany no feminista nisy voalohany taty Amerika tamin'ny 1866, 1926 ny vehivavy Amerikanina no nitsangana niadiny zo ny hoe zahay koa homeo zo hifidy ara-panjakana satria talohan'ny 1868 zany tsy manan-jo mifidy ny vehivavy fa ny lehilahy ihany no mifidy, de nanomboka nitsangana ny vehivavy zahay koa de tokony hanan-jo hifidy. De taty amin'ny 1960 rehefa azo zany le zo nifidy de tsy afa-po ny vehivavy fa mbola nahatsapa izy hoe tokony manan-jo hiasa koa ny vehivavy satria tsy nanan-jo niasa ivelan'ny tokantrano ny vehivavy talohan'ny 1960 taty Amerika. De nanomboka teo koa zany no niadiny zo mba hiasa sy hitovy karama, hitovy asa tao amin'ny lehilahy ny vehivavy. Mbola misy moa io any Madagasikara, misy ihany ny tendance ohatra hoe ohatra any ambanivohitra zao hoe rehefa vehivavy de antsoina hoe rasazy na de dokotera izy, de rehefa lehilahy de antsoina hoe dokotera na de infirmier izy. Ohatraohatran'izay zany misy ihany le tendance ohatranay zao tamin'izahay nianatra informatika de 50 zahay ny promotion, de 7 taminay ihany no vehivavy. Ohatran'ny hoe misy karazana filière zany rehefa resaka ingénieur, rehefa resaresaka hoe administrateur, misy karazana asa zany natokana ho an'ny lehilahy, de misy karazana asa ohatra hoe rasazy, sekretera, visivisy reny ohatra amin'ny andraikitra natokana ho an'ny vehivavy. Fa nanomboka teto zany resaka zo ara-panjakana no resaka eto amin'ny féministe séculaire de niady ny vehivavy hoe zahay koa misy manana faniriana te hanao gendarme, de efa misy ohatran'izao any Madagasikara vehivavy gendarme. Tsy hoe ny vehivavy rehetrarehetra koa zany de tsy maintsy hanao an'le izy fa arakaraka an'le olona zany fa omena malalaka zay te hanao. De nanomboka teo de nisy ny vehivavy niasa mangataka ampitovizina ny karama ty mbola ady hatramin'izao satria misy na de mitovy asa zao lehilahy sy vehivavy de tsy mitovy ny karama na tsy mitovy ny avantage azo. Ohatra zao misy fantatro mpiasa zao ohatra hoe atoan'ny orinasa ny vady aman-janaka an'ilay lehilahy raha ohatra ka marary, fa ny an'ny vehivavy de tsy antoan'ny orinasa ny vadiny lehilahy rehefa marary. Misy zavatra ohatran'izany. Zay zany le hoe mitovy ny tombotsoa azo rehefa miasa na karama na avantage. De taty amin'ny 1980 niadivana koa ny hoe satria ny vehivavy no natao hitondra ny zanaky ny lehilahy sy ny vehivavy rehefa bevoka sy miteraka, tsy miteraka zaza ho an'le vehivavy rery fa ho an'le lehilahy sy le vehivavy, zany hoe le vehivavy ary no mbola mandalo sakrifisy mitondra an'iny kibo be iny anatin'ny 6 volana mbola malemy rehefa avy miteraka sy mifana, tsy fidiny ho anazy rery no manao an'izay fa tsy afaka atao bevoka ny lehilahy hoe mba atao partour hoe za manao bevoka ny zaza iray de ianao manao bevoka ny zaza iray, de mba hanangataka ny vehivavy hoe omenareo karama ihany zay na de bevoka sy miteraka satria raha tapaka karama amin'io zahay olona tokony hiasa fa noho ny toe-batana ara-voajanahary ary noho ny zanaka tsy ho anay vehivavy ihany fa ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy mandritra ny fotoana hitondrana voka sy hiterahana no mahatonga anay tsy afaka miasa, de mba omena karama ihany zahay amin'io. De tany amin'ny 1980 koa zany no niady an'izay zo zay ny vehivavy. Efa azo daholo moa zany reo rehetrarehetra reo. De taty amin'ny 1983 3 no nanomboka amin'izay ny feminista hoe
betsaka ny karazana fanambaniana vehivavy sy toe-java-misy ara-piarahamonina mbola tsy ahafahan'ny vehivavy misitraka ny zony mitovy amin'ny lehilahy ankoatra ny maha-vehivavy anazy de ohatra moa misy aty ivelany le humanisme zao ohatra hoe ny vehivavy mainty hoditra zao tsy tsy tafiditra tanatin'le zavatra detain'le zony adivan'ny vehivavy fotsy hoditra ny anazy ka natonga an'le nisy an'le hoe antsoina hoe humanista ohatra zay fa be dia be moa ny karazana feminista ivelan'ny fiangonana de ny fanindry an-dalana tamin'izay somary taratara ihany moa zany ny feminista kristiana zany hoe fa tsy resahako intsony zany ny an'ireo fiangonana hafa satria le feminista teolojia ao amin'ny fiangonana kristiana no tiako resahana de nanaraka ny zava-misy ny fiangonana zany miara-mivoatra amin'ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina eny foana ny zavatra iainana satria ny olona eny amin'ny fiarahamonina ihany no olona ao anatin'ny fiangonana zany hoe raha afaka mifidy ny vehivavy eny amin'ny fiarahamonina de tokony hifidy koa izy ao amin'ny fiangonana raha afaka miasa mitovy amin'ny lehilahy ny vehivavy eny amin'ny fiarahamonina de tokony hiasa mitovy amin'ny lehilahy koa ny vehivavy ao amin'ny fiangonana kristiana no resaka eto de nanomboka tamin'ny 1895 indray zany no nivoaka ny asan'ny vehivavy feminista teolojiana voalohany raha adika amin'ny teny gasy moa de hoe baibolin'ny vehivavy tsy hoe baibolin'ny vehivavy dika teny baiboly ho an'ny vehivavy antsika malagasy moa tsy de manana dika teny maro be ny baiboly sady tsy any raha teo le baibolin'ny vehivavy resahana eto fa misy commentaire biblika commentaire teolojika ny baiboly izay mampiasa n'ilay feminisme navoakana gropina vehivavy teolojiana feminista le izy fa tsy hoe vehivavy anankiray akory namita ny baiboly re commentaire ny baiboly ray manontolo ilay commentaire ny baiboly zavatra efa misy foana io amin'ny sehatra ny teolojia de namoaka koa zany ny feminista io no vokatry ny teolojia feminista voalohany efa tany amin'ny arivo taona zato taona efa siècle ariay zany tany amin'ny 580 de taty amin'ny 790 mifanarakaraka tamin'ilay resaka ady zo koa no nanomboka ho lasa teolojia liberalista ny feminista zany hoe ny liberalista liberation theology io tsy liberal io io koa moa zany na tsika samy teolojiana mikirakira teolojia ara indraindray mbola fanina miresaka hoe liberal sy liberation mitovy rairay fototra ihany izy fa tsy mitovy ny liberal theology sy ny liberation theology ny liberation zany io lay nitarian'ny Amerika Latina lay vokatry ny fitotonganana be fahasamihafana kilasy sosiala nisy tena mantra fady ranovana de nisy manararoatra nanango-karena manararoatra ny reny nampiasa ny baiboly ho fametrahana ny rariny sy ny hitsiny teo amin'ny fiarahamonina ny Amerika Latina ny teolojiana liberation theology zay le resahana de nisy koa ny mbola nanao approche feminista tamin'ny liberation zany hoe nampiasa ny baiboly koa nanafana ny vehivavy tamin'ny famatoran'ny fiarahamonina sy ny fiangonana anazy 10 taona taty aoriana tany amin'ny faraparan'ny 770 fiandohan'ny 770 de teraka ny evangelisme feminista zany hoe ny contexte aty Amerika moa zany no niatombohan'ilay feminisme de tantara avy aty no hitondrako an'le izy satria mbola tsy zay koa no isan'ny antony izarako an'ity video aty hoe raha ny seminaire ny anarako tany Madagasikara zany tsy misy resaka teolojia feminista mihitsiny de zay no isany mba tiako izarana anazy na ho antsika tsy teolojiana aza na ho an'ny teolojiana hoe rehefa nanomboka ny mouvement evangelika taty Amerika de teraka koa ny feminista evangelika ary ny farany moa
nanomboka taty amin'ny taona 1970 dia nifanaraka tam'le intersectional féministe séculaire ihany koa dia nanomboka nijery koa ny féministe tao anatin'ny fiangonana kristianina teraka ny humaniste zany hoe ny vehivavy mainty hoditra amerikanina moa no nanomboka anazy nanomboka nijery ny zavatra mifanaraka kokoa amin'ny vehivavy mainty hoditra tsy voaresaka ny féministe fotsy hoditra dia teraka koa ny muriste féministe théologie nentiny vehivavy latina amerikanina indray misy contexte manokana ho anazy koa tsy voaresaka n'ilay féministe talohany 1770 dia mba taitra koa ny tany Azia ny koreana namorona ny minion féministe théologie koa io mifanaraka amin'ny contexte koreana dia ohatran'izany koa ny Dalit any Inde misy moa ny karazana indiana Dalit indiana mainty hoditra izy ireo ohatran'ny hoe kilasy ambany amin'ny fiarahamoniny indiana zany vehivavy Dalit indiana koa namorona théologie féministe mifanaraka amin'ny contexte hatreto moa zany ny antsika afrikanina mbola tia resaka fahantrana tia ny tena mamatotra ny lehilahy sy ny vehivavy dia ny intersectionalité ny féministe any Afrika zany hatreto aloha dia mbola féministe mifanaraka kokoa amin'ny hoe post colonial féministe fa mbola tsy tena misy koa ary le tena mifanaraka tanteraka amin'ny contexte antsika vehivavy afrikanina indrindra moa fa itsika vehivavy malagasy kely mitokana amin'ny nosy manokana ary dia mbola tsy misy zany antsika tena hoe théologienne tena hoe reconnu au niveau international zany mikaroka momba n'ity théologie féministe ity araka ny mbola tsy tena nikaroka lalina koa moa zany mbola tsy any anatin'ny sehatra ny fikarohana raha teo fa mbola anatin'ny sehatra ny fianarana dia mba mizara sahady ho an'izay efa afaka miroso amin'izay mba hijery koa ny katsika manokana vehivavy malagasy zany hoe nanomboka taty amin'ny taona 1770 zany tsy resaka fanambaniana vehivavy noho ny sexe ny mahavehivavy azy ihany no ny tena atao amin'ny fanaovana théologie féministe fa mahakasika ny singa rehetrarehetra zay mahataraiky ny vehivavy ohatra ny lazaiko teo zao hoe le karazana fianarana karazana ingénieur rehetrarehetra sy administrateur rehetrarehetra dia ny lehilahy no privilégié kokoa sy nieritreretina hanao an'izany fa ny vehivavy any amin'le karazana ambanimbany karazana ohatran'izay zany hoe inona indray no tena mbola mahataraiky antsika vehivavy surtout malagasy sy afrikanina amin'ny resaka hoe féministe fa ny olona zany efa lasa lavitra be ny sinoa ny manana contexte manokana rehetra zany na dia firenena kely dia efa nahatafavoaka théologie féministe nanafaka ny vehivavy tamin'ny contexteny fa isika moa hatreto na ny fiarahamonintsika ara mbola ao anatin'le horesahana hoe angamba tsara ihany mijery ny amin'ny hoe théologie féministe mba hahafahana mametraka ny rariny sy mihitsiny amin'ny rehetrarehetra. Avy aiza moa ilay inona ny famaritana ny théologie araka n'ity boky anankiray mba novakiako ity. Ny théologie hozy izy dia tsy hoe fandinihana momba an'Andriamanitra foana dia Andriamanitra dia Kristy dia zanak'Andriamanitra dia olona zato isan-jato dia sady Andriamanitra zato isan-jato dia izany sotériologie sy ny logie rehetrarehetra reny efa tamin'ny andro nitondran'ny misionera ny fivavahana kristiana tany Madagasikara no nanazavana an'izany tamin'ny malagasy satria mbola tsy nisy nahay an'izany na ny
firenena hafa rehetrarehetra nitondrana voalohany ny kristianisma koa dia nanomboka tamin'ny kristôlôzia, sotériologie, ny lôzia rehetrarehetra. Fa ny teôlôzia ankehitriny dia miezaka mamaha ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina. Inona no lazain'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny zavatra iainan'olona mbola voafatotra. Antsika malagasy moa, indrindra antsika kristiana malagasy, mieritreritra hoe ny devoly foana no mamatotra ny zavatra rehetrarehetra zao dia devoly aby no mamatotra. Fitaovana ampiasain'ny devoly ireny ka mila vahany tenin'Andriamanitra sy ny baiboly koa. Ka ny zavatra iainan'ny vehivavy zany, ny zavatra mahatonga fijaliana, mahatonga famatoran'ny devolin'ny vehivavy dia isan'ny fitaovana azo ampiasaina hamantarana hoe ahoana ary ny ataon'Andriamanitra manoloana an'ity zava-misy ity araka ny soratra masina. Ny resaka fanjanahantany zao no niteraka ny post-colonial théologie. Ny fahantrana sy ny resaka efa noresahako teo hoe misy manan-karem-be dia manararaotra be ny mahantra fady ranovana misy an'ilay différence sociale be no niteraka ny atao hoe liberation theology sy ny syncretistic Asian feminist. Dia ohatran'izay koa ny rasisma taty États-Unis moa no tena malaza be indrindra aminazy io, ny fotsy hoditra nanana zo hafa, misy privilège be dia be noho ny mainty hoditra dia nahatonga ny mainty hoditra taty Amerika sy ta Amerika latina na niteraka ny Black theology, Asian American, Latin American theology. Dia tahak'izay koa ny sexisme, ilay fanambaniana vehivavy no niteraka ny feministe théologie. Dia io moa ilay nihitatra amin'izay ilay niteraka ny humaniste sy ny mueriste sy ny karazana feministe théologie isaky ny contexte avy. Miverina any amin'ny baiboly ary raha tadiditsika Jesosy nanontany ny mpianany hoe ho ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona ao amin'ny Matthieu 9:17-20. Dia raha ny feminista zany no mamaritra ny kristôlôziany, Jesosy dia ilay mpanafaka, liberator, io ilay liberation theology. Jesosy dia mpanafaka, mpanasitrana, mpampahery, mpanome hery, mampatanjaka ary maniraka ny vehivavy mba hanafaka ny fiarahamonina amin'ny fanambaniana vehivavy. Famaritana anankiray amin'ny famaritana be dia be ny atao hoe théologie féministe kristiana dia hoe ny théologie féministe kristiana zany dia mitady ny égalité, zany hoe fitoviana ny rariny sy ny fanafahana ny vehivavy ao anatin'ny fiarahamonina patriarkaly sy rafim-piarahamonina endocentrika. Zany hoe ny fahefana dia an'ny lehilahy ary ny fiangonana sy ny fandikana ny baiboly sy ny fanazavana ny baiboly izay teo am-pelatanan'ny lehilahy, ilay patriarka mbola misy zany mandrak'androany, dia ampiasan'ny théologiana féministe ny méthode critical thinking féministe mba tsy hatao fitaovana hanambaniana ny vehivavy ny baiboly. Inona ary ireo fomba ampiasain'ny feminista ireo? Misy ny antsoina hoe hermeneutika. Ny hermeneutika zany ho an'izay tsy théologiana dia fomba fikirakirana soratra, tsy voatery hoe baiboly, soratra anaty baiboly, fa ohatra hoe fomba fikirakirana fanehoan-kevitra théolojika, fomba fikirakirana
lahatsoratra anankiray, zay ny atao hoe hermeneutika. De misy karazany marobe koa ny hermeneutika, ilay fomba fikirakirana an'ilay soratra. Ka ny hermeneutika anankiray ampiasan'ny feminista zany de ny hermeneutika rehefa mamaky baiboly izy de mamantatra hoe misy problème-na sexisme amin'ity contexte ty. Misy resaka patriarkaly ato, misy resaka androcentrisme ato, misy resaka binary opposition, iezako hazavaina le izy zany a, fa somary na le voambolana malagasy ara mbola sahirana manazava an'ilay izy zany hoe ny methody ampiasain'ny feminista zany rehefa mamaky ny baiboly izy de mijery tsara hoe tamin'ny fiarahamonina jiosy izay tantaran'ny baiboly na tamin'ny fiarahamonina ohatra hoe ny fiarahamonina tany Korinto efa tsy jiosy io a, taty afaran'ny nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty a, de mbola nipetraka ilay sexisme zany hoe fahasamihafany fitiretevana olona noho ny amin'ny mahavehivavy azy sy amin'ny mahalehilahy azy. Zay ny atao hoe sexisme. Ny fiarahamonina sexisme zany de ohatran'ilay niteneniko teo hoe satria vehivavy ianao de misy traitement tsy mitovy atao amin'ny lehilahy. Ohatra, izaho manokana zany a tsy miditra isan'ny ataoko hoe radical féministe zao ohatra, tsy ratsy a, tsy manan-kina aho akory ilay manova an'ilay kolontsaintsika hoe ny atsika zao mazava ny fombantsika malagasy de hoe tompoko lahy sy tompoko vavy, ny lehilahy no mandeha aloha noho ny vehivavy. Zany zao a kolontsaina mipetraka ohatra ny aty andrefana hoe mesdemoiselles et messieurs, ladies and gentlemen, ny anazy ny vehivavy no mandeha aloha noho ny lehilahy amin'ny fomba firesahana, amin'ny fanomezana lalana sy ny tariny. Iny zany amiko manokana mampiavaka atsika zao iny, tsy voatery antsika hanova hoe tompoko vavy sy tompoko lahy satria fahendrena manokana ho antsika no hoe lehilahy omena lalana mandeha aloha, ny vehivavy mandefitra aloha. Ny aty andrefana ny Eoropa sy ny Amerika, ny lehilahy no manokatra varavarana ny vehivavy de alefa mandeha aloha ny vehivavy. Hoentin'ny lehilahy ny saky ny vehivavy. Zany ny kolontsainy. Fa ny atsika afrikanina tsy zany, fa ny lehilahy no omentsika lalana mialoha. Zany zao a tsy tafiditra anatin'ilay tsy sexisme zany, fa kosa le sexisme zao ohatra le niresahako teo hoe samy sekretera ianareo roa lehilahy sy vehivavy de ny karaman'ilay lehilahy atao ambonimbony kokoa nefa mitovy tanteraka ny asa, indraindray ara manao asa bebe kokoa ilay vehivavy noho n'ilay lehilahy, fa satria vehivavy izy de ambany kokoa ny karamany, fa rehefa lehilahy no manao an'ilay asa de ambony kokoa. Zay zao ohatra karazana sexisme hoe zavatra tokony hitovy tanteraka nefa noho ny maha-vehivavy de ahen-danjany anazy. Zay ny atao hoe sexisme, fa tsy tokony miditra any amin'ny féministe radical isika. Raha mbola tsy mampahory, tsy mbola manao tsinotsinona an'ilay vehivavy ilay zava-misy, fa fifandaminana atao amin'ny fifanajana sy fifampitsinjovana de tsy anatin'ny zavatra tokony kritikena. Ka ny feministe théologie zany mijery an'izay izy rehefa mamaky soratra masina. Ohatra, miresaka zao Paoly any amin'ny epistily soratany hoe ianareo vehivavy tokony angina, tsy mahazo miteny, tsy mahazo mampianatra ao amin'ny fiangonana. Contexte manokana tany Korinto iny, nitenenan'ny Paoly an'iny hoe satria nisy kolontsaina tany, nisy fomba jentilisa, nisy any atao hoe andriamany bavy goddess ny tany Korinto tamin'io fotoana io, de ny vehivavy tany misy an'izany andriam-bavy misy an'izany fiangonany andriamany bavy ny fijangajangana zany zao tany Korinto talohany nahatongavan'ny fivavahana kristianina. De mivavaka amin'io andriamany bavy io ny vehivavy te hiteraka, zany hoe nanana toerana nanjakazaka sy ambony be zany ny vehivavy tany Korinto tamin'io, de
nentin'ny vehivavy tonga kristianina tao anaty fiangonana le fomba tsy nanaja ny lehilahy tao izy fa te hitarika, te mbola ny fangaro an'izay fomba zay zany tao nahatonga ny Paoly niteny tamin'io fiangonana io hoe aoka ny vehivavy angina tsy hiteny fa amin'ny toko misy an'iny tenenan'ny Paoly io ihany izy no miteny hoe rehefa tonga kristianina tsika de tsy izy tsony jiosy sy grika, lehilahy sy vehivavy, andevo sy tompo sy ny misy contexte zany de ny hermeneutic of retrieval amin'ilay féministe théologie zany de mi-tenir compte an'izay. Mahafantatra izy fa misy problème-na sexisme ankoatran'ilay contexte le niresahako teo. Misy koa ilay hoe patriarchy. Io ndray zany de kolotsaina, lalàna, fomba amam-panao mametraka ny lehilahy ho tompom-pahefana amin'ny vehivavy rehetrarehetra. Ny vehivavy zany tsy considerena hoe olona feno fa zanaky dadany na vadiny fa tsy considerena ohatrany hoe olona ny vehivavy ka nahatonga tsy rariny be dia be lasa natao tamin'ny vehivavy ilay système patriarcaly. Ny androcentrisme indray zany de hitantsika tsara fa hatrany amin'ny testamenta taloha de ny baiboly moa zany de tsy ohatran'ny finoan'ny silamo ny an'ny kristianina hoe nataony anjely Gabriel dicté tamin'ny Mahomé ny soratra tsirairay amin'ny Korany. Fa ny baiboly de ekeny kristianina rehetrarehetra fa tena avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra tokoa. Saingy efa taty amin'ny taonjato fahaefatra rehefa tonga fivavaham-panjakana Rômanina ny fivavahana kristianina vao nangonina ireo soratra nandrafitra ny atao hoe baiboly. Zany hoe nisy soratra maro be zany nisoratan'ny lehilahy sy vehivavy mazava ho azy koa moa fa tamin'izany taonjato fahaefatra zany mbola tsy nianatra ny vehivavy, tsy nomena lalana nianatra ka vitsy kely ihany ohatra hoe zanaka ny mpanjaka na zanaka ny olona ambony ihany no vehivavy nahay nanoratra nefa nisy ihany ny vehivavy nanoratra fa tsy tanatin'ilay nosafidiana ho kanonan'ny baiboly ny soratra ny vehivavy. Izany hoe lehilahy daholo ny akamaroan'ny mpanoratra ny soratra rehetrarehetra ao amin'ny baiboly ka misy esprit-na lehilahy ao ary ireo lehilahy nanoratra ireo lehilahy nanana ny naha izy azy teo amin'ny fiarahamonina. Zany hoe tsy ilay niainan'ny fahantrana ambany tary misy contexte tsy voajeriny zany hoe misy olona voazimbazimbana système ao anatin'ilay soratra ataon'ilay lehilahy fa tsy ataony fananiana le izy fa efa zay no kolotsaina sy toetsaina ao anatiny na de tarihin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra aza ny mpanoratra ny baiboly lehilahy de ao ihany ny maha olombelona anazy sy ny toetsaina maha izy azy anazy mifangaro amin'ilay soratrany ka neglige matetika ny vehivavy amin'ilay soratra. De izay koa zany isany ataony théologie féministe sy ny hermeneutic of retrieval ho zava-dehibe rehefa mandinika sy mikirakira n'ilay soratra masina izy. Misy koa ilay resaka fanaovana ambony kokoa sy ambany kokoa ny hoe ny saina no ambony kokoa noho ny vatana. Io moa hatrany amin'ny Aristote izy io filôzofia grika
niara-niditra tao anatin'ny fiangonana hoe ny saina no ambony kokoa noho ny vatana, ny lehilahy no misaina bebe kokoa, ny émotion no ambony kokoa, ny raison no ambony kokoa noho ny passion, ny vehivavy moramora heti-po fa ny lehilahy etiety-tsaina, ny lehilahy no marani-tsaina kokoa, de tonga hatrany amin'le hoe ny vehivavy ambany kokoa izany fa ny lehilahy no ambony kokoa, vokatr'ireo le hoe binary opposition reo. De ao anatin'ny kristianisma koa de betsaka be ny fanehoana endrika negatifa be ny vehivavy, ary isan'ny nandray anjara lehibe tamin'izany ilay noresahako teo hoe lehilahy mpanoratra ny baiboly sy mpanoratra ny fototry ny teolojia. Hanome ohatra rain'ny fiangonana anankitelo amin'ity resaka hoe fanehoana ny vehivavy ho ratsy kokoa ty. Ohatra hoe i Tertullien isan'ny rain'ny fiangonana nanana ny naha izy azy izy fa isan'ny miteny izy hoe avy tamin'ny vehivavy no nidiran'ny fahotana amin'ny famakiny ny tantaran'ny fahalavona ao amin'ny Genesisy, ary betsaka antsika kristianina no mbola mieritreritra sy mandray an'izany, fa ny feminista teolojia de nahita hoe tsy izany no nanamboaran'Andriamanitra antsika tamin'ny voalohany. Ary na de nitsofoka ara ny fahotana de samy nanota ary samy nahazo ny sazy-sahazana azy na ny lehilahy ny vehivavy, fa rehefa tonga Jesosy Kristy nanaisotra ny fahotana de niara-niaisotra na ny an'ny lehilahy na ny an'ny vehivavy, fa tsy hoe satria Maria no bevokan'i Jesosy de ny an'ny vehivavy no afaka fa ny an'ny lehilahy tsy afaka, tsy nisy an'izay, fa niara-nanota, niara-voasazy, niaraka olom-baovao ao amin'i Jesosy, de tsy misy intsony na lahy na vavy ambony sy ambany, rehefa mandray amin'i Jesosy natao batisa tonga olom-baovao. Ny rain'ny fiangonana faharoa isan'ny nitondra fampianarana nahatonga fanambaniana vehivavy koa de i Augustin. Izy de isan'ny nampianatra hoe ilay mahay endrik'Andriamanitra rehefa nanamboatra ny olombelona Andriamanitra ao amin'ny Genesisy toko voalohany de hoe namboarin'Andriamanitra tahaka ny endriny araka ny tarehiny, zany hoe na ny any anatin'ny olona na ny ivelan'ny olona de manana an'io endrik'Andriamanitra io, imago Dei hozy ny teolôjiana, amin'ny lehilahy sy amin'ny vehivavy mitovy io, fa tsy hoe araka ny fanazavany Augustin anazy hoe ny vehivavy de tsy manana ny endrik'Andriamanitra raha tsy misy lehilahy izay lohany, zany hoe tsy endrik'Andriamanitra feno ny vehivavy fa endrik'Andriamanitra tsy misy lehilahy loha. Zany de isan'ny fampianaran'ny fiangonana hitan'ny feminista teolojia hoe isan'ny niteraka fampijaliana sy fanaovana tsinotsinona ny vehivavy. Ny rain'ny fiangonana fahatelo de i Thomas d'Aquin, isan'ny manana ny maha izy azy koa izy, fa izy koa de nampianatra fa ny vehivavy de tena tsy olombelona feno fa ohatra ny erreur nataon'Andriamanitra. Asa moa nareo na isan'ny za de isan'ny ohatran'ny hoe karazana angano le izy hitondrana fampianarana, fa isan'ny mifangaro amin'ny angano sy taolo ny fampianarana nentin'ny rain'ny fiangonana taloha reo. Ohatra zao mamanay tadidiko tsara mihitsy rehefa nampianatra anay zay vehivavy avy any Majunga moa ataon'olona an'izany, nareo de misasa isaky ny mamany. Zany hoe misasa isaky ny mipipi ny vehivavy any Majunga satria mbola kely za de efa nampianarin'ny mamako zao ny fomba nampianarany anakahy. Tamin'ny Andriamanitra nanamboatra ny taovam-pananahan'ny lehilahy sy ny vehivavy hono, de namboarin'Andriamanitra lavalava tsara ny an'ny lehilahy, de falifaly le lehilahy nahazo anazy. De le vehivavy amin'izay rehefa nomen'Andriamanitra n'le fisaka boribory le taovam-pananahan'ny vehivavy, de tezo daholo le vehivavy niteny tamin'Andriamanitra hoe za tsy mila an'io, za tsy mila an'io Andriamanitra, de navelan'Andriamanitra te hono le vehivavy.
nandeha ny fotoana. De za ty zany de tsisy fitaovam-pananana hozy le vehivavy, aleo alaiko foana le ny anakahy sitrany. De efa maimbo izy zay vao tapa-kevitra le vehivavy nangalana azy. De zany no nahatonga ny fitaovam-pananan'ny vehivavy mila sasana foana. Zany no nampianarin'ny mamako anakahy manokana zao tamin'ny mbola kelikely. Tsy niraikitra be nanahoana tanatin'ny saiko le izy, fa isan'ny fampianarana ohatran'izany no mitatra mahatonga ny fanambaniana ny vehivavy na eo amin'ny fiarahamonina na ao amin'ny fiangonana. Za moa de isan'ny tsy namoaka hevitra mihitsy tamin'ireny resaka hoe fanolanana any Madagasikara manadary. Misy fifandraisany amin'izany io. Heverintsika hoe tsy misy dikany ohatra ny ianao raim-pianakaviana tsy mampitovy traitement ny zanakao lahy sy zanakao vavy, fa ny zazalahy zany amin'izay fotoana zay efa mandray izy hoe za zany ambony kokoa, de ry vehivavy ry zany tsy misy dikany. De normal be raha rehefa lehibe izy miaraka amin'ny adalàna mitombo ao anatiny mahita hoe ry vehivavy tsisy dikany ry za zany mizavatra malailay de afaka ampiasaiko. Isany fototra miteraka zava-doza ny zavatra kely tsy misy dikany hanaovana fahasamihafana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ka manapotika ny fiarahamonina tonga hatramin'ny zavatra faran'izay sarobahana rehefa hatrany amin'ny fototra no diso. Ny hermeneutic of retrieval koa de manasongadina tsara ny fahoriana iainan'ny vehivavy ao amin'ny tantara ao amin'ny baiboly sy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Maro be izy ireo fa rehefa nampitory teny ary indraindray avy de fa ohatran'ny lalalovana fotsiny, ohatra hoe ilay vehivavy narary tao anatin'ny 18 taona nanjoko, tsy afaka nakany am-piangonana satria natao hoe maloto, satria mandeha rà de tsy afaka nakany amin'ny sinagoga. Ohatran'ny hoe pasevana fotsiny fa Jesosy de nanasitrana anazy rehefa avy narary izy tanatin'ny 18 taona. Fa tsy tsapany lehilahy manazava an'izany hoe ahoana zany tonga fotoana anatin'ny 18 taona. Isany azavain'ny feminista teolojia tsara zany ny zavatra ohatran'izany mba hatsapany lehilahy sy ny vehivavy ilay zavatra manjo ny vehivavy ao anatin'le tantara. Betsaka koa ny tantarana vehivavy na teo amin'ny fiangonana na teo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina no tsy mitsiniavina, ohatran'ny hoe raha miresaka zao tsika n'izany hoe fiby zany, iza nga izany foiby zany, tsy de misy mahalala loatra. Fa raha miresaka ohatra tsika hoe ijona na de lehilahy ijona tana ohatra zao, tsy de hoe personnage principal loatra izy ao amin'ilay tantara, fa rehefa anaran-dehilahy de mora hay sy mora tadidy. Fa rehefa vehivavy ohatra zao hoe izany Jeanne d'Albret zany anie ka tena réformatora ohatran'ny Martin Luther izy tany a Fransa ohatra, tsy misy miresaka na eo amin'ny tantaran'ny fiangonana azy. De ny féministe ny hermeneutic of retrieval zany no miezaka mamokatra an'ireny sy manokatra an'ireny ho fitaovana ho ampiasaina ahafahana manazava tsara ny baiboly sy ny teolojia. Misy koa ny antsoina hoe hermeneutic of reconstruction. Io indray zany ezako atao malakilaky le fanazavana satria mandeha be kay le fotoana. Tsy ho voazavantsika amin'ny antsipiriany daholo moa izy rehetrarehetra fa izay tena zava-dehibe ihany. Manokatra ny saintsika hikaroka bebe kokoa sy hamaky boky misimisy kokoa zany mba hanampy antsika indrindra isika vehivavy manao teolojia, ny feminista teolojia izay tsy dia ampianariny seha-mpampianarana teolojia loatra any amintsika. Ity indray zany de manadiady tsara ny tradisiona misy amin'ny fomba fijery vehivavy indray fa tsy ilay lehilahy mpanoratra sy mpanao heviteny ihany. Ity koa de miezaka tsara mamaritra ny maha izy azy an'Andriamanitra tsy amin'ny
fijerin-dehilahy amin'ny hoe Andriamanitra ray amin'ny finoantsika mino ny Andriamanitra telo izay ray, Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina moa de mazava be ilay hoe ray zany no imazy isana manana ny maha izy azy tokoa ao anatin'io fa tsy midika zany hoe masculin io. Jesosy no tonga nofo, tonga lehilahy masculin nateraky ny vehivavy Maria féminin taty amin'izao tontolo izao fa Andriamanitra ray tsy tonga nofo, tsy tonga olombelona, tsy manana sexe fa imaginy ray no niantsony teôlôjiana mahazatra azy de io koa zany isany nanamboniana be ny lehilahy satria hoe sarin'Andriamanitra zany lehilahy be volom-bava be ohatran'izay no sary omenantsika tsy mampaninona izany raha manampy antsika amin'ny finoana fa loza kosa izany raha ampiasantsika hanambaniana sy hanaovana tsinotsinona ny vehivavy ireo zany de isany anomezany hermeneutic of reconstruction methodologie ahafahana mamaky tsara ny maha izy azy an'Andriamanitra tsy voafatotra n'ilay fandrafetana patriarkaly de ny hermeneutic of reconstruction koa zany de mampianatra sy mamerimberina fa olombelona feno sy tanteraka mitovy amin'ny lehilahy ny vehivavy fa tsy tapak'olona na olona tsy feno ary ny hermeneutika farany moa de ity ngamba no isan'ny malaza indrindra sy be mpampiasa indrindra ilay hermeneutic of suspicion zany hoe mametraka mailo foana zany izy rehefa mamaky hoe tsy maintsy misy karazana patriarkalisma foana ao ambadika n'ity tantarany zava-misy ity ohatra le niresahana teo hoe ray mpanjaka vadiny zanak'ondry ohatrany hoe imazina lehilahy foana ny fomba ny hoe ohatra zao betomany ty koa de tsy lehilahy koa ve de mba lehilahy betomany ohatrany hoe vehivavy zany betomany zany nareo koa de akoho vavy maneno rehefa vehivavy miteny de akoho vavy maneno misy karazana zavatra ohatran'izany vehivavy de fanaka malemy hatramin'ny fandikanany baiboly malagasy ara de mampiasa hoe ny vehivavy de ataovy toy ny fanaka malemilemy kokoa misy zavatra ohatran'izany zany ao anatin'ny hermeneutic of suspicion velariny teôlôjia feminista tsara mba tsy hanambaniana ny vehivavy mba tsy hiteraka loza eo amin'ny fiarahamonina manambany vehivavy manasa atsika zany hijery lalindalina kokoa an'izy ireo satria voafetra ho an'ny fotoana za koa tsy afaka nazava amin'ny antsipiriany ny izy rehetrarehetra fa manokatra ny saintsika zany hoe misy an'izany zavatra rehetrarehetra zany ka mahatonga teôlôjia sy fomba kristianina hafahafa ka ezahany teôlôjia feminista arenina ny farany de misy ireto zany no isan'ny teôlôjisy tenin'Andriamanitra mafonja indrindra fototra ijoroan'ilay teôlôjia feminista de ilay tantarany famorona efa niresahako teo zay manamarina fa ny lehilahy sy ny vehivavy de samy noforonon'Andriamanitra tahaka ny endriny araka ny tareny tsy hoe nitovy ny sexany fa samy mitovy ny endrik'Andriamanitra ao aminy zany hoe mifameno izy ary samy hafa izy fa tsy misy hoe ambony ity satria izao ny sexany na ambany ity satria izao ny sexany fa samy hafa ohatra ny andraikitra ao amin'ny fiangonana tsy satria vehivavy izy na lehilahy izy fa satria hafa ny vocation nomen'Andriamanitra azy misy lehilahy nomen'Andriamanitra vocation hitarika misy ny vehivavy nomen'Andriamanitra vocation hitarika de misy koa ny lehilahy nomen'Andriamanitra vocation hotariana de misy ny vehivavy omen'Andriamanitra vocation hotariana de miara-miasa mutuel ireo ohatra ny ao amin'ny tokantrano ihany hoe
Mifameno ny lehilahy sy ny vehivavy fa tsy voatery hoe rehefa vehivavy de tsy maintsy mahandro, rehefa lehilahy de tsy maintsy miasa. Fa samy hafa, misy lehilahy tia mahandro. Izay ny talenta voajanahary nomen'Andriamanitra anazy, tsy maha-vehivavy anazy zany. Ary misy vehivavy tena tsy mahay mahandro mihitsy, fa mahay miasa. Ohatra hoe, za manokana zao ohatra, ny mikirakira elektrisite, ny manao zavatra sahala am'izany ohatra no manavanana kokoa nefa izaho vehivavy. Fa tsy midika izany hoe tsy maintsy kategorizevana. Tsy terena zany ilay izy, fa samy amin'ny vocation omen'Andriamanitra anazy ny olona. Ary ny fifamenoan'i Adama sy Eva dia tsy midika mihitsy hoe tsy ampy Eva na tsy ampy Adama, fa samy olombelona feno, fa vao maika tsara kokoa, tsy tsara raha irery, fa tsy hoe tsy tsara i Eva na tsy tsara i Adama, fa tsy tsara raha irery. Ny faharoa, ny le efa niresako teo ihany hoe isan'ny nazavain'ny théologie féministe tsara ilay contexte ny Romanina toko 12 sy Korinthiana toko 12 efa niresako teo hoe misy raha tena raisina ara-baky teny tokoa zany dia ohatrany hoe mifanohitra ny zavatra tenenin'ny Paoly. Eo izy miteny hoe tsy misy intsony na lehilahy na vehivavy fa mitovy daholo samy zanak'Andriamanitra. Eo izy miteny hoe nareo lehilahy, nareo vehivavy mangina sy ny tara. Misy contexte ao ampiasana ny féministe théologie ahafahana manasaraka tsara an'ireo. Isan'ny tenin'Andriamanitra sy théologie ampiasan'ny théologie féministe koa ny amin'ny resaka nahatongavany Andriamanitra ho nofo tamin'ny alalan'i Jesosy, nampiasa vehivavy izy nahatongavany ho nofo tao akibon'ny vehivavy, tao akibon'ny Maria Jesosy no teraka. Izany hoe tsy ambany amin'Andriamanitra ny vehivavy matoa nampiasainy hahatongavany ho nofo, nefa tsy manambany ny lehilahy izay tsy nandray anjara tamin'ny nahatongavany ho nofo izany, na dia hoe vao marina fa virjiny, tsisy participation sperman'i Josefa mihitsy ny nahatongavan'i Jesosy ho nofo, fa nisy participation ny vehivavy. Fa nataony ho lehilahy koa nefa izy tonga nofo, izany hoe lehilahy sy vehivavy no niaraka tao. Ary indrindra moa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, 12 lahy ny mpianany, fa vehivavy no nasainy nanambara an'io fitsanganany tamin'ny maty io tamin'ireo mpianany lehilahy. Izany hoe amin'i Jesosy dia mamerina amin'ny ireo fampianarana hafahafa mieritreritra ny vehivavy ho ambany noho ny lehilahy izy tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Ary farany moa dia isan'ny karoan'ny féministe, théologiana féministe kristiana, ny tantaran'ireo vehivavy izay tononona fotsiny, tsy nasiana detay, tsy voasoratra ao anatin'ny baiboly ny soratra momba anazy, ka azontsika jerena tsara izany Prisila, i Akila, i Foiby, i Maria sy Marta zany, manana tantarany teo amin'ny fitariana ny fiangonana sy ny andraikitra tao amin'ny fiangonana ireo vehivavy ireo. Hitan'ny fikaroan'ny théologie féministe izany, fa isan'ny mbola banga amintsika izay tsy mba miresaka an'izy io mihitsy. Amaranako azy ary alefako malakilaky any reto misy karazana théologiana sy mpanoratra momba ny théologie féministe vitsivitsy azontsika jerena, santionany fotsiny ireo fa be dia be izy ireo. Fa ny farany nitondrako an'ity présentation ity moa ny tenenako an'ity nakako an'ity soratra tanatin'ity boky ity anankiray dia niantso ny théologiana féministe vahiny mba hanohana sy hanampy antsika vehivavy théologiana indrindra malagasy hoe noho ny fahasahiranana, noho ny adila politika, noho ny fahantrana dia tsy misy manohana
ny vehivavy malagasy hitrandraka any amin'ity teôlôjia feminista ity. Fa niafatra koa antsika vehivavy malagasy teôlôjiana vehivavy na pasitera kosa de izao hoe andao isika hiara-hiasa amin'ireo feminista vahiny ireo satria efa nahavita fikarohana lavitra be ireo, efa manana fahaiza-manao marobe, nanampy azy tamin'ny fireneny sy tao amin'ny fiangonany, nanafoana ny fanimbazimbana ny vehivavy ka nahafahan'ny lehilahy sy vehivavy niara-niasa, niara-nampandroso ny fiangonana sy ny firenena izy ireo. Vonona ry zareo hiara-hiasa amintsika fa isika sisa no antsoina koa hizara hiantso tahaka izao ataoko izao ohatra na amin'ny fomba hafa rehetrarehetra koa. De ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, hinoko fa mba nitondra zavatra fahalalana sy mahasoa antsika izay rehetra nifampizarana teto. Mankasitraka tompoko.